Ajantsika hatrany makasika an'izay fanomanana ny fifitianana izay fa anisan'ny pejim-baovao iray malinany maro amin'izao fotoana izao no makasika an'ilay raharaha Ange Prince de Satan. Niakatra fitsarana androany teny Anosy ary izay raharaha izay tetika matipaika ary nentina nanalambaraka ny tarika maleo ary dama manokana izay fanaparitahana ny horonan-tsary izay raha ny fanazavana nentin'ny dama teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy teny tamin'ity andro androany ity. Vola Ravavy ny teny an-toerana ary Tsirakotarson naka ny sary. Tetika matipaika ary nentina nalambaraka ny tarika maleo ary dama manokana ny fanaparitahana ilay horonan-tsary Ange Prince de Satan hoy dama. Dama izay nilaza fa tafitohina mafy tamin'ny horonan-tsary momba ny fijoroana vavolombelona nataona tokom-pivavahana iray ary nahely tamin'ny tranokala ary natota tamin'ny kapila mangirana. Izany ho tafitohina tanteraka satria mandaitra tsika mpiarabe leto Madagasikara zany mora andairana tsao. Io zany kosa aloha dia io kosa aloha dia tena hoe tohina mihitsy zany foko hoe satria tsika avy eo anatin'ny fahasarotana dia andairana tsao tena raha vao tsao zany dia mandaitra ary tsao ratsy dia mandaitra be. Fa le izy aloha zany dia zavatra nataonay tena fianakaviana zany dia nanao izay nisamborana an'ilay mpisantoka ho zanako. Zay zany ireo dia ny zanako aloha mazava ohatra fa latokana ary vavitokana zay ihany zanako. Dia zay zany zavatra faharoa. Dia zavatra manaraka an'izay dia le hoe ratranaty mahazo an'ilay zanako lahy. Zay zany. Zay koa zany tena raharaha be zay. Dia ny zavatra tena ngeza be ao anatin'ity dia zao io misantoka ho zanako io zany dia milaza hoe mihinana zazakely ary misambotra zazakely. Nefa eto amintsika misy ny zazavery nefa tsisy mihetsika mihitsy misambotra io zany dia zahay zany nanao izay nisamborana ny mpisantoka io zany. Tany amin'ny telo volana fahatelo farany taona 2024 no nihely tamin'ny tranokala ny horonan-tsary Ange Prince de Satan ary tamin'ity taona 2024 ity nametraka fitoriany dama. Ny herinandro lasa teo ny voasambotra ilay milaza fa Ange Prince de Satan niaraka tamin'ny pastera roa izay naka ny sary sy nanontany tao anatin'ilay fijoroana vavolombelona. Zao zany no nahatonga anay hoe somary taratara ny hoe nanina moa zao nareo vao satria zahay zany mihevitra hoe tamin'ny voalohany izy nandeha internet izay nihevitra hoe ohatran'ny fansolampotaka nisy hatramin'izay foana izy. Dia tsy taitra zay. Fa le izy zany nanomboka nandeha gazety dia nanomboka namidy dia nadika teny frantsay izy tamin'ny internet. Dia ity zany efa tsy resaka hoe olona mitapy satria mantsy misy hoe olona dala efa tsy resaka olona dala ntsony ity fa tena misy resaka paikady tena matitra tsara hoe andao alefa internet dia adika teny frantsay dia alefa gazety kely dia atao VCD. Zany hoe tena zavatra tena vohomana tsara zany. Dia zay nahatonga anay hoe raha tsy efa nahazo profo zay hoe tia misy CD-na mity dia zay vao nahatonga anay hoe ndoa tsy maintsy mitondra anazy amin'ny fitorana amin'ny fitsarana. No marian'ny dama fa tokony elana ny finonom-poana ary tsy misy hery hafa mampalaza ny tarika maleo. Nihetsiky ny tarika tamin'ny 2017 ny talenta ny menjanahary sy ny fanohanan'ny mpankafy azy ireo no herin'ny tarika maleo hoy dama.